Andeha hitsangana ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato manomboka eo amin'ny andininy fahasivy amby valopolo hatramin'ny enina amby sivifolo no ovakitsika teny fiantsoana. Dia ary antsoany anaran'ny tompo isika araka ny teny mpanao salamo manao hoe: ho mandrakizay Jehova o no nanorenanao any an-danitra ny teninao, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinanao. Efa nampoetra ny tany ianao ka indro mitoetra izy, anefa ny fitsaranao no toerany mandrakandroany, fampanopinao ny zavatra rehetra. Raha tsy ny lalanao no ravoravoako dia maty tamin'ny fahoriako aho. Tsy ho adoniko mandrakizay ny didinao, fa ireno no hamelomanao aho. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiaviko. Miandry ihany raha tsy fanahy mba hahafaty ahy, mandinika ny teny vavolombeninao aho. Efa hitako fa manam-pahataperana avokoa ny tanteraka rehetra, malalaka indrindra ny didinao. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra ianao, ary malalaka amin'ny fitondranao ny vahoakanao, malalaka amin'ny fitondranao an'izao tontolo izao. Misaotra sy mankasitraka anao izahay, fa tamin'ny fitiavanao sy ny safidinao malalaka no ny antsonao anay tsiraray avy ireto hifanatrika aminao ankehitriny. Mankasitraka anao izahay Andriamanitra, fa raha mifanatrika aminao dia tsy manilika anay ianao, fa miantso anay ho amin'ny fibebahana marina ary mitondra anay toy ny fitondra ny ondry. Avela hoeloko ary izahay, ary tantana amin'ny tanakavana ny fahamarinanao. Ity fotoana ity dia napetrakay mba hiarahana mandinika ny soratra masina, mitenena aminay araka ny fombanao, ka irao ny fanahy masina, ahatakarana indray ny hevitry ny teny, hitombonay sy horenanay tsara amin'ny finoana, ary azonay mbola mahatsiaro fa tena olo mbo antsonao izahay. Dia izahay izay tsy nantsona akory hoe olonao no tononinao ankehitriny hoe oloko ianareo. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Romanina toko fahasivy ny andininy fahasivy ambin'ny folo atsahatra eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Isika rehetra amaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ianao aho dia anao amiko hoe, koa nahoana izy no manome tsiny ihany, fa iza no manohitra ny sitrapony, tsy ra-lehilahy. Fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra, izay zavatra noforonina va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga, ka nivonga ny iray ihany no hanaovany zavatra samihafa, ny iray ho alaina ary ny iray atao tsinotsinona. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia tahany eo ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny azy, dia be faharipo ka nandevitra tamin'ilay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosim-bany, mba hampahafantarina koa ny haren'ny voninainy amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny rahateo ahazo voninahitra. Dia isika izay nantsoiny koa, tsy ny avy amin'ny jiosy ihany, fa ny avy amin'ny jentilisa koa, arak'izay lazainy eo amin'ny Hosea hoe: hiantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy mahalala hoe malala. Any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia no hiantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay entinao manoloana izao soratra masina izao, ary te handinika sy handalina ny hevitrao anatin'izany izahay. Ianao ny teny, ianao ihany no manana fahefana hamoaka ny hevitry ny tiana holazaina, ary dia ny fanahy masina hanampy ny fiangonanao ny amin'izany. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Romanina. Aiza ho aiza isika amin'ny fahalalana an'io boky io?
toko 9 soratany Paoly fanamarinana amin'ny finoana nosoratana manodidina ny 750 taonan'i Kristy. Efa tsisy lazaina intsony tiako izany a. I pastera no tiako lazaina satria efa hainareo ilay izy ny loharan'ny fantsipivavahana manomboka mangingina amin'izay manona indray ary andin-tsoratra masina nietrehantsika hoe efa nitarika tamintsika teo amin'ny fiainam-pinoana ao anatin'io boky ny Romanina io. Dia mbola misy tohany mahafinaritra be eo fa tsy nivakendra sazy fahoriana fa kely eo zany amin'ity anjara mofinainantsika ity ambony ankavia. Inona koa manona hoe tsodrano fanaon'ny fiangonana ao anatin'io boky ny Romanina io. Romanina 15:13 inona koa fiarabana apôstôlika iny an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sy ny fiononana ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Fiarabana apôstôlika dia any amin'ny fiandohan'ny epistily, ny tsodrano dia any amin'ny famaranana. Eny ary afaka mandrositsika eo ambany masika ny taratasy taridalana ny amin'ity fiarahamandinika soratra masina ity. Ngamba manana daholo sika ny fitarian-tenin'ny boky fanampin'izay efa nomenantsika araka ny ainareo teo kely sisa dia antsika tsy enjery bokin'ny Romanina. Ny tapany voalohany aloha dia efa nilazainy namantsika teo Paoly no nanoratra manodidina ny taona 750 taonan'i Kristy. Ny tsy voalaza dia ny hoe tokony ho tany Korinto Paoly no nanoratra ary nandritra ny 10 misionera fahatelo izay nataony eritreretany hitododo ho any Espaina ary andalo any Roma. Apetrany mazava ao anatin'io epistily io ny fikasany ho any Roma izay mbola tsy nataony mihitsy ao anatin'ny 90 taona. Dia manaraka eo inona no antony nanoratana an'ity epistily ity. Raha ny tsahiviny namantsika teo ny toko 9 manomboka eo amin'ny 1:30 anisan'ny antony ny fampaherezana ny mpino izay niaritra fanenjehana tsy voalaza ao amin'ny taratasy zany. Inona ny asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va, fanenjehana, fitanjahana, mosary, sabatra araka amin'ny voasoratra hoe toy ny aminao no hamononanay mandrakariva toy ny ondro vonoina no fijery anay. Mizany rehetra zany dia manohitra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa antony nanoratana koa ny hanazava efa voalaza ny namantsika teo ihany ny amin'ny atao hoe fanamarinana fa tsy fahamarinana ao amin'ny taratasy lasa fahamarinana. Fanamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Io ilay mahaloharanon ny fampianarana protestanta ny bokin'ny Romanina. Ny antony koa dia ny anitsy ny fahadiso-kevitra tao amin'ireo jiosy sy ny jentilisa ny amin'ny hoe finoana momba ny famonjena. Antony dia fampiombonana ny hitondrana fampiraisana hina amin'ny finoana eo amin'ny samy mpino na jiosy izy na jentilisa. Zay ny fametrana ny tsodrano hoe Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray vava iray no eranareo mankalaza an'Andriamanitra
rain Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny farany izay antony dia voalaza teo fanomanana ny mpino tany Roma amin'ny andalovany ao Roma mialoha ny andianany any Espagne. Romaina 15:24. Ireo ary no antony nanoratana fa manahoana sy manahoana ny toerana misy an'ity texte ity. Ao amin'ny toko 5 hatramin'ny 1:20 dia miresaka manokana momba ny fifidianan'Andriamanitra ny Jiosy na ny Israely ny mpanoratra. Drafitr'Andriamanitra tsy midila, tsy levona, tsy maty ary tsy miova ny amonjena ny Israely. Mbola mamindra fo amin'izy ireo dia ireo izay tsy mety mino ny Kristy Andriamanitra miandry ny todian'ny Jiosy amin'ny fanekena an'i Kristy ho Mesia. Ny Romaina 1 hatramin'ny 9 dia manazava kosa indray ankapobeny amin'ny finoana amonjena ny olona rehetra tsy ankanavaka. Dia ny voambolana izay nalaina ato anankitelo ny amin'ny hoe fahasoavana, ny hoe fahatezerana, ny amin'ny hoe fitondrana fanaka, fitondrana fahasoavana. Fahasoavana eo amin'ny andiny 7:20. Inona ny hevitry ny teny hoe fahasoavana raha izay nazavaina tamintsika tany aloha tany? Fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana. Inona no ao anatin'ilay fanomezana? Paka maromaro ny ao ozy ny mpanao fandrarana. Pakana inona ny ao anatin'ny atao hoe fahasoavana? Fitahiam-panahy, ny fitahiana materialy, ny fitahiana rehetra zany dia miandrona ao amin'ny atao hoe fahasoavana. Ny voambolana hoe fahasoavana dia tena mibahan-toerana aty amin'ny testameta vaovao. Ny fitahiana kosa izay zavatra azo tsapain-tanana ihany dia maka toerana sy mahazovana kokoa any amin'ny testameta taloha. Aty amin'ny testameta vaovao dia voaramby ao anatin'io ny fitahiam-panahy, ao anatin'izany ilay famonjena, famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy. Ao anatin'io ilay ambaran'ny soratra masina teo hoe Romaina 5:24 tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny maimaim-poana ho antsika, tsy omeny antsika maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Io ilay fahasoavana 8:32. Tena izay mihitsy ny hevitry ny hoe fahasoavana, fanomezana maimaim-poana ary tsy ny zavatra materialy ihany fa indrindraindrindra ny zava-panahy, ilay famonjena tao amin'ny Kristy izay loharanony fanomezana rehetra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy noho ny ezaka ataontsika hoe niasa mafy tsika dia mahazo vola be, tsy noho ny ezaka ataontsika hoe tandrina ny diditsika dia voavonjy, fa tena fanomezana noho ny fitiavan'Andriamanitra. Eto amin'ny Romaina 5 dia misongadina fa Andriamanitra no manome fahasoavana amin'ny olona izay tiany ihany io. Izay ilay hoe aza vela amin'ny tany, aza vela halala. Inona moa ianao raha olona manontany hoe maninona ianao manao an'izao Andriamanitra? Aza manontanytany. Izay ilay mbola hojerentsika rehefa avy eo ny 9:20 hatramin'ny 1:20. Voambolana anankiray dia hoe fahatezerana. Orge, tsy hoe orga akory ry mpitendry andininy 2:20. Io teny io dia mifono hevitra ara-pitsarana ilazana hoe miandry mandra-pahatanteraky ny fitsarana tezitr'Andriamanitra, mbola mamindra fo izy vonona mela heloka ary miandry mandra-pahatanteraky ny fitsarana.
Hotim-piatsika miverina indroa no hoe fanaka ao amin'ny andininy fa 2 sy ny andininy fa 7. 2 dia manao hoe fanaky ny fahatezerana. Ny 7 dia milaza hoe fanaky ny 7 fanaky ny famindrampo. No hoe fanaka tadiditsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 vao nanomboana ny lohahevitra raha tsy diso ny antsonan'i Paoly dia ahoana hoy ny tompo raha naniraka ny Ananiasy mandihana fa fanaka voafidy izy hitondrana ny anarako any amin'ny jentilisa. Ny fanaka dia enti-manohatra ny olona anankiray izay nofidian'Andriamanitra nalainy ho ao an-tranony ary nofidiny ampiasainy amin'izay ilana azy. Reto zao dia misy fanaka ato amin'ity fiangonana ity nalaitsika nofiditsika tahaka ninona ny fametrahana ny sariny tony W tony ohatran'ny tony le W apetraka ato zao ny hazony zao ny zao any ohatran'izay fanoharana raha miteny zany ny soratra masina hoe fanaka voafidy izy na hoe fanaky ny fahatezera na hoe fanaky ny famindrampo dia entina milaza mihitsy fanoharana ny olona anankiray izay nantsoan'Andriamanitra tafatoetra ao amin'ny fiangonana ka ampiasainy amin'izay ilana azy. Ilay fanaky ny fahatezerana dia tena hoe olom-boafidy fa mbola mahatezitra an'Andriamanitra nefa koa andrasany amin'ny famindrampo mba hitodika hibebaka dia andray ny famelan-kelo. Ny fanaky ny famindrampo hitantsika eo amin'ny andininy 7 dia nofidian'Andriamanitra nalainy mba atao inona anehoana ny voninahiny. Ndeo sika andeha eo amin'ny atao hoe fitondrana eo amin'ny andininy 7. Mba hampahafantarina kosa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindrampo izay namboariny rahateo ahazo voninahitra. Fanaky ny famindrampo dia tena hoe zavatra anankiray fitondrana mba ho fampahafantarina koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindrampo namboariny rahateo ahazo voninahitra. Ao anatin'io teny io dia misy hoe ilay fanaka hitondrana voninahitr'Andriamanitra. Io moa zany ny teny Grika ao anatin'ny taratasintsika. Fitondrana na kopy entina milaza olona ampiasain'ny tompo amin'izay ilany azy ary voafidy izy eto ho fanaka hitondrana ny voninahitr'Andriamanitra na mindrana fo hitondrana ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ilay izy eto. Dia hitantsika eo zany fa misy karazany fanaka any amin'ny bokin'ny Timote dia hoe misy ny fanaka omem-boninahitra, misy ny fanaka malemilemy kokoa. Dia samy nantsoina fa samy amin'izay ampiasain'Andriamanitra azy. Ny fahatelo andeha sika makivaky an'ity anjara mofinaina antsika ity tetehana 3 ilay anjara mofinaina 7 raika amby 20 2 amby 20 3 amby 20 ary 4 amby 20 hatramin'ny 4 amby 20. Raha mamaky sika ny 7 hatramin'ny 1 amby 20 dia milaza ny fananan'Andriamanitra fahefana tsy azo toerina, tsy azo toifina, tsy azo edikevitra amin'ny olombelona toy ny mpanefi tanimanga amin'ny vilany. Inge averenantsika vakiny amin'ny anaran'ny tompo. Ianao ary da hoe olona anankiray mitsangana dia mamaky azy mafy. Io dia milaza hoe tena tompony fahefana amin'ny olombelona ary mamola volan'ny olombelona arak'izay tiany Andriamanitra. Tsy azontsika antanina akory izy hoe maninona ny ataonao pastery, maninona ny ataonao mpiandry, maninona ny ataonao dekona, maninona ny ataonao mpandray fanasany tompo.
tafajanona eo ve tsika rehefa ndraisina dia nentina mba hanompo an'Andriamanitra amin'ny sampana samihafa fanontaniana zany tsy mipetraka hoe maninona ny ataonao mpandrefana santompo fanontaniana dia hoe maninona ny ataonao lehilahy kristiana fa tsy nataonao VFL dia maninona korianina nataonao tia mpivavaka ve satria zany reto razoina tena lakalaka mihitsy zany Andriamanitra zany ery amin'ny farany indrindra misy voamariky ny loko mavokely dia misy zavatra ampatsivina antsika rehefa avy eo ao anatin'io hevitry ny 7:20 io ny 2:20 manohy ihany manazava ny mpanoratra ka milaza fa ny amin'ireo ny amin'ny famola volan'Andriamanitra dia misy faharetanao maritra Andriamanitra amin'ireo mahatezitra azy mbola mamindra fo izy ahatonga azy ireny mba hiatrika ny fitsarana andray famelan-keloka fa tsy voaheloka mandrakizay zatonona teny amin'ny fitariana no hoe ho an'ny jiosy indrindraindrindra ny 7 hatramin'ny 1:1 na dia efa mendrika ho voatsara azy izy satria manda dia mbola mamindra fo ny aben'ny fahasoavany ihany Andriamanitra miandry ary atao hoe mampiempotra ny andro fitsarana mba hahatonga ny olona ho amin'ny famonjena ny olony amin'ny famonjena ny 4:20 ilazana kosa fa na dia teo amin'ny jiosy aza ny teny fikasana dia nihitatra ho amin'ny jentilisy zany hoy ny soratra masina isika izay nantsony koa tsy avy amin'ny jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisy koa arak'izay lazainy eo amin'ny Hosea hoe hiantsony tsy oloko hoe oloko aho ary ilay tsy malala hoe malala any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo dia no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona fampatsivana ny teny ny mpaminany Hosea mbola milaza ihany hoe Andriamanitra tsy miangatra tena satry no hovonjena avokoa ny olombelona rehetra ampieritrretana ny jiosy zany hoe tsy nareo ihany anie fa nareo efa niangarana hatramin'ny voalohany fa efa miampity ty fahasoavany ity any amin'izay tsy niantsona akory hoe oloko dia any ny anonana hoe oloko na hoe izy teo zanak'Andriamanitra velona izao ary no fampandinian-tena ahoana no heveranao ny fahasoavan'Andriamanitra manoloana ny fahatezerany efa nieritreritra venao hoe raha ho avy ny fotoana fitsarana dia inona ny valin'ny fitsarana mombanao tsika moa zany tamin'ny fampianarana andray andro izay dia hoe azadonena fa sikreto dia nahazo fahafana vonjomaika avokoa fa raha ity fanontaniana ity zany dia midetsika miandry fitsarantsika io azonao antoka zany fa raha ho avy ny fitsarana dia voamarina ianao afaka madiodio io zany dia tena ifikiranao mafy mihitsy io Romanina 8:30 araka ny ilazanao azy tany am-piandohana ato amin'ity perikopy ity dia tena mila mieritreritra tokoa isika tsy hoe kory hoe avy hatrany ny tompo dia anjera ny fahatezerany fa jerentsika ny perikopy mbola nafanaky ny fahatezerana sika dia mbola entsiny hitodika aminy eo am-piandrasana ny fitsarana aza mba azo ny tanan'Andriamanitra velona iny fa migadona amin'izay ary ny fotoam-pitsarana dia sahirana eo sika mbola tena fotoana ny famindram-po any zanak'Israely tsy mety manaiky ny tompo
ny ambarany Romana toko fahasivy ary ho antsika jentilisa koa mbola mandà ny filazantsara mbola fotoana izao mbola tsy tonga ny fitsarana afaka miomana tsara ianao ary maka an'ilay mandà ny fiampangana ilay mpisolo vava mpisolo vava dia lavina ny fiampangana azy tsia afaka madiodio izy dia faly ery miverina amin'ny fianakaviana da ho ary sika iza no tena mahazo antoka zany eritretinao any fa raha ho avy tokoa ny fitsarana inona ny didim-pitsarana momba anao dia araka ny voalazana amantsika teo rehefa manana ilay mpisolo vava tsy miova dia Jesosy Kristy isika tsy azon'izaniza ampangaina mihazakazaha mihitsy amin'izay azahoanao an'izay mpisolo vava izay tompo soloy vava tena tsy manana ny marina eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra io ianao misaotra anao fa vonina hijoro isolo vava ny fampizarana iantsonantsika manaraka dia ny hoe raha Andriamanitra vakio hoe azafady raha Andriamanitra no manam-pahefana amin'olona inona no andraikintsika manoloana an'izany manana safidy anatona sy andrayan'i Kristy ve isika raha le Romanina nyvakiana tamintsika teo toko fahasivy andininy fahasivy hatramin'ny 9 indrindra ny 7 hatramin'ny 1 dia tao milaza hoe sy ataovy izay ataonao Andriamanitra efa very zany zay very voavonjy zay voavonjy izay moa ozy ianao hoe aza manontany akoriko ahoana nefa mba miady varotra kely afaka miady varotra ve efa ozy Andriamanitra hoe ao ny voavonjy reto tsy voavonjy afaka miady varotra dia raha toy izantsika hatrany amin'ny 9 tena misokatra ny fon'Andriamanitra ary napetraka ry amin'ilay misy mavokely io moa zany ty toko fahasivy ty dia anisan'ny fototra iorenany atao hoe prédestination ny Calvin milaza hoe ny voavonjy zay efa voavonjy any tsy voavonjy zay efa tsy voavonjy raha teo izy raha io ihany eo no mijanona ny famakian-teny sy ny fandalinana dia tsy misy azontsika hidikevitra ny amin'izany fa raha midina kely sika eo amin'ny toko 10 dia jereo fa misy alaneniny olona irana hitoro ny filazantsara ao ary miantso ny safidin'ny olona milaza hoe ahoana nefa no inony raha tsy nandre ahoana ny andrenesana raha tsy nisy mpitory ahoana ny andehanany hitory raha tsy nirana ina hoe misy asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olombelona mpitory ny filazantsara ary misy andraikitra apetraka amin'ny olombelona amaly ny fitoriana ny filazantsara zay norenesiny any no mipetraka ny safidiny zanak'olombelona dia tsy mijano eo amin'ny toko 10 zany ty soratra masiny ty raha ny fizarana dia hitantsika hoe ao amin'ny toko 10 hatramin'ny toko 110 dia fizarana anankiray napetraka eo ambany eo moa ro ny fizarana amin'ny bokin'ny Romanina fifidianana sy fahasoavana ny anjara sy ny toeran'ny Israely tena na ny Israely na ny jentilisa dia mbola hialan'Andriamanitra nenina eo ny fahefan'Andriamanitra mandahatra ny voavonjy sy ny tsy voavonjy fa eo koa ny fahefan'Andriamanitra miantso sy maniraka mpanompo ampahafantatra ny fisininy atao hoe famonjena any amin'ny fianonany afatr'Andriamanitra no mivelatra ny safidy avy amin'Andriamanitra ho antsika olombelona ny hoe anaiky ianao ve ao anatin'ny voavonjy sa mbola anda ka hifidy ny tsy ho vonjena io zany ny toko 10 dia ady varotra jereo tsara ny fiandohan'ny toko 10 ry rahalahy
ny rin'ny foko sy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena. Paoly eo miady varitra. Efa io ny fahefan'Andriamanitra, manana lisitra izy fa izao mbola mangataka ary miady varitra mba homeo fahafahana misafidy manoloana ny fiainana sy ny fahafatesana ny zanak'olombelona. Dia vakiana mitoy izany ny toko 7 hatramin'ny toko 112 mba tsy hijanona sika ka ionina hoe izy ity efa hain'Andriamanitra zany ny voavonjy sy ny tsy voavonjy dia tsy hanao pastera tsony a, tsy hitory-teny tsony a, hidio ny fiangonana aza manao tafika masina mandany vola fotsiny tsy a. Fa mitoy eny amin'ny toko 10 mahafinaritra le hoe endreny atsara ny tongotry ry mitondra teny soa mahafaly. Ejereo mihitsy ny ady varitra Paoly eo amin'ny toko 10:1 mitoy avy hatrany amin'ity toko 7 ity. Mandrositsika ny 7. Manampy anao ahatakatra kokoa ny fitiavan'Andriamanitra ve ny fahalalana fa tsy avy amin'ny asanao no nahavonjy anao. Ahoana koa ny tokony hanehoanao izany amin'ny hafa. Tena tsapanao ve fa tianao Andriamanitra nambarany zao anjara mofinain'izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahavonjy. Ary manahoana na amin'ny fomba ahoana no entinao manambara izany koa amin'ny hafa. Iza ny miazakazaka mankaty am-piangonana iny? Ahoana ny ampahafantaranao amin'ny hafa fa tsy eo fiazakazana mankaty am-piangonana iny mahavonjy fa tena ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fitiavany. Tsotro izao. Ndao hoe mba valio zany. Tena takatrao ve le fitiavan'Andriamanitra mba zarao amin'ny namana hoe raha azoko tsara zany a dia tsisy mahatakatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy nareo. Sazy eo mihitsy vao tonga saina ay moa tia tokoa ianao Andriamanitra. Eny Alice ninona ny fijoroana vavolombelona? Ahafahanao milaza zany hoe tena tia Andriamanitra dia fijoroana vavolombelona. Ao an-tranao antsika indrendreny lazay ny havantsika mihitsy efa mirediredy mihitsy ry tony isany metsika izao dia tena tiantsika mihitsy izao Andriamanitra izao. Tena tiantsika. Asanareo raha mba manao an'izany any an-trano. Fa dia ianao zany mieritreritra ny fiainana dia tena tiantsika mihitsy izao Andriamanitra izao. Fa tsy hoe tiantsika hoe glasy pendro fa asana efa niloka ny vavanao amin'ny faharesendahatra ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana, ny amin'ny nananana ho anjara famonjena ary anjara eo tanimbolony ny teny hoe tena tiantsika ry zareo Andriamanitra. Tena lazao amin'ny ankonanao zany, raha tena tsapanao zany dia lazao. Mila an'izany ny olona. Fa eto ary tsika izao mifanontany vao samy teboka manontany be dia be manodidina ny lohanareo angamo tiantsika ahoana moa Andriamanitra ka io fahasoavana tobany amintsika isaky ny metsika io ny masoandro ny rivotra efa fahasoavana anie zany ka io vao vidinao vola efa fantatsika le hoe ny oxygène mamelona olona any amin'ny hôpitaly indray andro fotsiny efa ohatrin'ny nareo izay nanana fianakaviana ny tsaboana tamin'ny fotoanan'ny Covid nefa tia dia entintsika gohana fotsiny sasany ary lotona indray le izy fa efa fahasoavana tsy voavidy vola zany io masoandro io mitahany facture ny jirama zany moa dia averimberina foana efa fahasoavana zany fitiavana fanomezana maimaim-poana ao anatin'ilay paka ngezabe omen'Andriamanitra dia ao misy karazany be dia be ny fahasalamana fanao miarina eo ampandrina amin'ity aty ririnina be ity amin'ny herinandro ambony io no mafimafy noho izao ny ririnina fa tongava foana sao dia hoe okafa efa tena tsy laitra tsony atsika io sy zareo avy any ampandrana. Ie
le fahasoavana zany tena hoe tokony haresy lahatra atsika dia ho aloky ny vavantsika isan'andro fa tiantsika zao Andriamanitra zao. Indreo nomena antsika ny fizarana ao amin'ny boky izay natao fanampiny moa ankoatran'izay efa voaraintsika tamin'ny fandinian'ny bokin'ny Romanina efa vita tany aloha tany dia tsara raha vakitsika mifanesy ny Romanina toko 7:7 hatramin'ny 9:20 sy ny toko 10:7 hatramin'ny 7:20 fa mifameno tsara ireo ny amin'ny fahefan'Andriamanitra sy ny safidin'ny olona. Andriamanitra hoy isaoranay ianao no ny fampahafantaranao anay fa manana fahefana ianao mandahatra ny ovonjy sy ny tsy voavonjy nefa koa isaoranay ianao indrindra raha manohy mamaky ny soratra masina izahay dia ay ianao mbola mamindra fo ary maniraka mpitory ny filazantsara andrenesana ny fahasoavanao avelanao izay isafidy ary tario amin'ny fanahy masina mba ho tsara safidy teniny izao ka raha ho avy ny fotoana izay igadona ny fitsaranao Andriamanitra aminay isam-batan'olona na amin'izao tontolo izao tsy ankanavaka dia ho isan'izay voavaka ho vary fa tsy tsiparifary izahay ho voavaka ho ao mandrakizay feno voninahitra izay fa tsy ho any amin'ny elo misy fikotroany ify. Indreo ny fandaharam-potoananay amin'ity tontolo andro ity ny amin'ny fanompoana ny amin'ny asa mandraharaha ny amin'ny fikarakarana isan'ankohona sy isam-pianakaviana ny amin'ny vezivezena ny amin'ny sampandraharaha samihafa mety miandry anay. Tompo ho amin'izany rehetra izany dia ataovy manohitra noho ny mpandresy izahay ary hiavaka tokoa no manompo anao sy ny tsy manompo anao eo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny asa eo amin'ny fikarakarana ary eo amin'ny fijoroana ho vavolombeny ny fitiavanao. Saraketo izahay ny firenenay tsy ho adononao Andriamanitra amin'ny famindramponao ka mbola miandry ny itodian'ny malagasy aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao voagadona ny fitsarana. Firenenay jereo ka omeo fahendrena ny tompona andraikitra isan'ambaratonga eto amin'ity firenena ity. Jereo indrindra ny fiangonanao mbola ataovy manakare-pahasoavana ka afaka izara ny fitiavanao amin'ny fomba samihafa amin'ny toerana tsy ankifidy eto amin'izao tanin-drazana nametrahanao anay izao. Fahatsiarovo ny zanaky ny fiangonana ampielezana na ny amin'ny faritany na manodidina Antananarivo hatrany ampitan-dranomasina mba horen'izy ireny ny antson'izao fiangonana izao ahafahana miompo-am-panahy ny 7 Jolay raha sitrakao. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay an'io izay anasahazao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Tompontsika. Matoky ilay ny antso antsika izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha mpitsoriavana raha sitrapon'ny Tompo dia ny président synodaly no hiaraka amintsika amin'ny afatr'Andriamanitra dia samy mifamotona samy mifampilaza mba tsy ho fatiantoka ho antsika ny tsy vahatongavana fa tsy impiry anao maraim-baovao hiaraka amintsika izany ray aman-dreny président synodaly zany. Le vaovao vao napetraka tamin'ny heriny président synodaly vao mafana zany ny fon'ny sachet